zany hoe diso ny fandraisan'ny raha mijery zao anao hoe Ravelonarivo mizingizina tsy mety ametra-pelana de satria izy ve mahafantatra mpanao gazety io fa misy taratasy mihitsy efa tonga ny ampelantanan'ny Ravelonarivo avy amin'ny filohan'ny Repoblika nefa na nisy ary zay taratasy zay manaraka ny lalam-pandrenana ve ny filohan'ny Repoblika raha miangavy azy hoe melay ala mametra ala pelana sa ve le mpanao gazety tsy mahay ny lalam-pandrenana zany no ady hevitra tokony hipetraka am'izao tsika am'resaka zao satria induit en erreur zany hoe tafahitsoka ao anatin'ny fahadisoana ny fandraisana ny raharaha ny vahoaka mpamaky sy ny vahoaka mpiaino fa kosa rehefa ny l'ADPS no miteny hoe Ravelonarivo fait de la résistance au remaniement dia teny midiny zay zany hoe ahafantarany be sy ny maro fa rehefa ny mpanolotsaina ny filohan'ny Repoblika no miteny hoe fait de la résistance dia manapirofo zany fa misy lay pression ao Ambotsiroatra ao Avoloa ao ny amin'ny anosena an'Andriamatoa Ravelonarivo ametra-pelana fa ny fahaefatra andeha amin'ny zavatra faran'izay tsotra indrindratsika fa raha ohatra moa ndeo ataotsika hoe raha ohatra moa ka afaka malala ny prime ministre ny filohan'ny Repoblika raha ohatra moa ka manana ny fahefana anaisotra an'Andriamatoa Ravelonarivo ny filohan'ny Repoblika raha ohatra ka mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana ny anesorana an'Andriamatoa Ravelonarivo eo amin'ny toerana maha-prime ministre azy de fantaniana tsotra ka maninona tsy natao hatramin'ny volana Oktobra maninona tsy tonga de niraisina ny décret raha mety zany maninona tsy natao ny motion de censure raha vita zany fa maninona no resahana mandritra amam-bolana maromaro le zavatra fa tsy tanterahana zay no manambara fa misy zavatra tsy mazava ao misy zavatra tsy azo atao ao misy zavatra manahirana ao misy zavatra tsy azo atao ao noho ny lalam-pandrenana misy zavatra manahirana ao noho ny lalam-pandrenana ary misy zavatra manelingelina ny fanaovana azy ao zay no faran'izay tsotra indrindra raha ohatra tsika ka hoe andeha amina facilité tsotra andeha amina raisonnement faran'izay tsotra hoe fa maninona ny voatery anao an'izany mikimaky rehetrarehetra zany raha ohatra ka azo ny filohan'ny Repoblika tao no nanala azy tamin'ny alalana décret de tonga de raiso ny décret Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina raha mety ny fandraisanao décret tonga de raiso fa maninona ny misalasala fa maninona Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina tsy tonga de miantso Andriamatoa Ravelonarivo de vakinany amin'ny RNM sy ny TVM ny communiqué milaza hoe miangavy an'Andriamatoa Ravelonarivo izy mba hisitaka amin'ny fitondrana mba ahafahany manafaingana le fampandrosoana azo atao zany raha ohatra ka hoe mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana fa matoa tsy atao fa maninona motion de censure ny tsy atao raha ohatra ka vonona amin'izany ny solomavambahoaka fa atreto zany dia mijanona amin'ilay pression atao amin'Andriamatoa Ravelonarivo ny ady hevitra ary tsy avy any amin'ny filohan'ny Repoblika za tsy teny hoe direct sa mety metretra hoe mety indirect fa iny tsy azotsika tsapahitanana iny tsy hitatsika maso satria ny filohan'ny Repoblika mbola tsy naneho an'izany hevitra zany tsy mbola nisy taratasy miparitaka an'izany tsy mbola nisy olona santeny tamin'ny radio na RNM na tamin'ny même amin'ny hoe dépêche-ny gazety de Barson le citoyen na ty gazety la dépêche-ny André Raobel ty na amina radio andry zareo mba nisy mpanao politika ny teny hoe melahy anao Andriamatoa Ravelonarivo fa manelingelina amin'ny président ozy ny président hoe melahy anao mbola tsy nisy an'izany za Maurice Tsiavonana aloha mbola tsy naheno ka atreto zany dia azotsika tenenina zany ny fisiny noho ny article navoakan'ny la dépêche hoe Ravelonarivo fait de la résistance ny antony de satria ny tompony io mpanolotsaina an'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ary ny famoaka an'reto gazety reto dia teny midina ny zavatra
fahadimy tiatsika ho azavaina zany amin'izao raha zao de ny filazan'Andriamanito Ravelonarivo ary clair tena zay no manazava le onlay nouvelle hoe clarifie la situation ndika le hoe clarifie la situation amin'ny fahazahoako azy de ny hoe za manaiky miala za aloha zao eto de manao ny asa koa de nambarantsika teo moa fa dia hoe ny andro niny izy de nandray ny ambassadeur any France de niresaka corruption moa no mampalaza n'Andriamanito Ravelonarivo tamin'ny alalan'le hoe tolérance zéro de te ilaza izy fa zany raha ny filohan'ny république ary miady amin'ny corruption na iza misy ny corruption na iza misy ny corruption resahatsika mikasika an'izany fa le faharoa de hoe lalam-pandrenana nametraka miasa no sy ny filohan'ny république amin'ny namarika ny lalam-pandrenana azy za koa manao ny asako amin'ny namarika ny lalam-pandrenana azy ary lalam-pandrenana manala eto zany hoe raha tia nalanareo zany miala eto rehefa ohatra ka manaraka lalam-pandrenana falesoranany mazava be zay zay koa satria azotsika laviny zay zany hoe zay zany no afatra omeny an'ireo zay manao pression amin'ny filohan'ny république ireo zany amin'ny afatra omeny afatra roa zany no omeny am'le manao pression ray le hoe tsy maintsy toizako ny corruption miaraka tamin'ny ambassade de France izy moa ny antefany zany ramatoa Claudine zay no resahatsika teto matetetika zay mivadin'ny filohan'ny république ramatoa Hery tafiditra ao anatiny ao avokoa reo ekipa maromaro eo anivon'ny Ambotsiroatra zany hoe za manao ny asako ary za manao ny asako am'izay nanirahana za manao ny miady amin'ny corruption amboarako eran-tany retany rendanitra zany iza no antefany zany amin'ny lalam-pandrenana ny esorana eto raha mahafaka eto nareo de miala fa ny manodidina ny filohan'ny république no antefany zany resaka zany satria fantany zany matoa izy ny resaka an'izay ho fa nazavantsika tary amin'ny lafiny faharoa de ny hoe rehefa tsy ny filohan'ny république fa manga ny lanitra eo aminay sy filohan'ny république tsisy bras de fer aminay sy filohan'ny république de nidikan'izay na ratsiratsy fijery ary ny filohan'ny république na mangaringarika ary ny filohan'ny république tsy mbola nisy taratasy avy any aminy na teny avy any aminy na mitondra teny avy any aminy